Bonjour Taoly. Raha manao an'ity vidéo ity dia tsy hoe izany ny olona tonga lafatra indrindra eto ambonin'ny tany fa noho ny zavatra tsikaritro teo anivon'ny fiarahamonina eto anivon'ny tontolon'ny serasera dia mahatsiaro manana didy fa noho ny vehivavy no matetika mpiara-miasa na ohatra izany mifampiresaka rehefa misy problème dia mifanome conseil dia nisy taona nisy zavatra ny choqué be anahy, tena ny choqué be anahy mihitsy ny tenenina olona anankiray tao anatin'ilay groupe ana vehivavy resaka hoe ao an-trano ihany io vadin-dry fa rehefa mivoaka ny trano izy dia efa hitambaran-dry amin'ny hafa. Misy koa hoe rehefa mampidi-bola ato an-trano fotsiny aky rehefa tsisy banga ny karamany dia efa izay ny zava-dehibe ry vehivavy namako ngaky olona mivadinareo io tsy tianareo sa ve hoe efa izay no iainan'ny fiarahamonina dia tsy maintsy manaiky an'izay koa? Non, je suis désolée fa androany hiteny mihitsy androany hoe asio valeur ny tenanao, asio ajany ny tenanao, fa tsy hoe mitena an'izany madame Rasoa na hoe mitena an'izany ny olona manodidina anao dia manaiky an'izay koa ianao. Non, misy valeur ianao, matoa ianao nalainy dia tiany ianao zay alohany anahy za tsy miditra amin'ilay hoe be voka aloha loatra dia nivady manana fa io afaka nanaonao foana izy rehefa tsy tiany ianao. Raha ohatra ka izay ny eritreritrao tsy maninona tazomanao zay fa aza normalisena tompoko azafady indrindra ny fampirafesana